Efa fantatrao angamba fa tamin'ny voalohany ny devoly na satana dia anjely tao an-danitra ihany. Raha nianatra sekoly alady ianao na nianatra katesizy na koa nakana am-piangonana fotsiny dia efa fantatrao ary miraikitra ao an-tsainao izany. Mombamomba an'izany indray no resahantsika androany. Jody ny anarako dia arahanao izao Tafasiry. Ny dikany hoe démon na diable dia avy amin'ny teny greka hoe diabolos. Amin'ny hébreu izy no atao hoe mahashim. Ny famaritana an'izany taloha dia être surnaturel, misy miteny hoe bienfaisant, malfaisant ary afaka mieritreritra sy manana androm-pisiny. Ny greka moa dia milaza fa izay akoatra ny olombelona rehetra dia démon daholo aminy. Ho an'ny Platon manokana izao, izay filôzofy nalaza sy manana ny maha-izy azy, dia nilaza fa akoatran'ireo andriamanitra sy olombelona dia lazaina fa démon daholo. Any Mesopotamia any ohatra dia ny démon dia io ilay lazain'ny olona hoe daimon. Ary io mihitsy ary moa izany nazahoan'ny teny anglais an'izay anaran'izay. Ho an'ny olona avy any Mesopotamia dia créature divine, afaka mandratra na afaka manampy anao ny devoly. Ho an'ny hindoisme indray izay tsisy dualité ao anatin'ny fivavahany fa misy kosa nefa ny antsoina hoe rakshasas sy asuras, izay tsy démon ireo fa misy créature malfaisant fotsiny izany ao anatin'ilay izy. Izany hoe demi-dieu ireo, izay antsoinjareo koa hoe ventalasy na buta na pisacha. Ny tena miraikitra indrindra ao an-tsaintsika angambany dia ny kristianisme izay efa nalaza ary malaza hatramin'izao. Ny firena kristianina moa dia izay foana no ao anatin'ny baiboly hoe ny devoly dia anjely latsaka tany. Izany hoe io anjely io dia nitondra tao an-danitra koa tamin'izany fotoana fa nikomy tamin'Andriamanitra sy izay hevitrevitr'Andriamanitra rehetra ary niteraka ady. Ohatr'izany izao ohatra tao anaty baiboly izay misy an'i Job, izay nampahory ny devoly ka nalany tamin'ny daholo ny harena rehetrarehetra, ny zanany mba ho fitsapana nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary Andriamanitra mihitsy nanome alalana ny devoly hoe afaka anaovanao an'izay tianao rehetrarehetra Job, fa ny ainy ihany no tsy halanao. Ary izany dia fitsapana vita ny Job hatramin'ny farany satria natoky an'Andriamanitra izy, izay ny ao anatin'ny baiboly. Ny devoly koa ao anatin'ny baiboly dia izay manao ny ratsy rehetrarehetra, ary io ilay lazaina fa adversaire. Adversaire na izay mampizarazara koa, mampizarazara ny olombelona io ary manana anarana mihitsy ary izy atao hoe Lucifer. Lucifer izay anjely tao an-danitra. Ny teolojianina sasany moa milaza fa izy mihitsy ary no mpiaro ny voninahitran'Andriamanitra ary izany no anisan'ny nampikomy azy satria hita ny fahefanana ananan'Andriamanitra ka nitarika anjely maro izy mba hikomy amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny Coran koa ohatra misy démon antsoina hoe iblis izay mitovitovy na azo lazaina hoe mitovitovy ilay ao anatin'ny baiboly hoe Lucifer. Izany rehetra izany moa izany dia raha maheno an'izany ianao dia mety hilaza fa angano na resaka fotsiny izany, kanefa koa misy fijery hafa hoe rehefa manao ny ratsy ianao dia misy ratsy izany ao anatinao. Izany hoe ilay Satan na Satana dia symbole ihany fa tsy tena misy. Ho an'ny firena taloha moa izany dia efa nisy ny hevitra hoe misy olona anankiray dia manana ny anjely mpiambina azy izy ary manana ny devoly mpiambina azy koa. Ireo anjely sy devoly ireo dia afaka mipitsipitsika eo atsofin'ilay olona mba hanao ny tsara raha anjely izy izany na hanao ny ratsy raha devoly izy izany. Maro nefa mieritreritra fa excuse ihany izany rehetrarehetra izany satria ny olombelona mihitsy ny tia hanao ny ratsy ary izay no mahatonga ny jésuita sasany milaza fa symbole fotsiny izany atao hoe Satana izany, fa ny olombelona ihany no mamaritra ny ratsy ataony ary izay ny atao hoe Satana. Ny devoly na Satana dia afaka miditra ao anatin'ny olona tsirairay satria izay mihitsy ny tanjony hoe anapotika ny olona tsirairay. Rehefa miresaka an'izany izao dia filma foana ny ao an-tsainao
na ao anatin'ny fiction. Kanefa ireny filma ireny dia nalaina ary nitsongaina tamina zavatra tena nisy. Ao anatin'izao zao ohatra l'exorciste izay nalaina tamin'ny tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Rolando. Ny Domo izay ilazana fa tsy fantatra ny anaran'ny olona anankiray, ohatra hoe John Doe. Tamin'izany fotoana moa zany natsoina fotsiny hoe Rolando satria tsy tian'ny fianakaviana ho fantatra ny tena anaran'ilay bandikely. Tateoriana moa zany vao fantatra hoe Ruby Manem ny anaran'ilay lehilahy izay bandikely tamin'izany fotoana. Natonga anazy nidiran'ny devoly dia nanana Ouija izy izay nomen'ny tantinany azy tamin'ny mbola kely. Rehefa maty io tantinany io ary tena ndraiky piti be tamin'ny tantinany io izy ary nampiasa an'ilay Ouija mba iresahana amin'ilay tantinany. Nateraka izany nefa dia tsy ny tantinany no namaly azy fa nisy entité hafa izay naheno azy. Tao anatin'izany dia nipotra tsikelikely teny ny signe rehetrarehetra. Ao anatin'izany ohatra lasa maheno rano amitetezany foana izy, aveo maheno olona meme, aveo koa rehefa misy zavatra religieux izany hoe ohatra hoe la croix lasa hitany mangovitra, misy rangotra tsy voazava eny amin'ny vatany. Izany rehetrarehetra izany dia efa nanomboka niditra tao anatiny ilay devoly. Ary aveo moa niantso mopera mihitsy ny fianakaviana mba hanala devoly azy, ka rehefa natao izany dia sitrana somatsara ihany izy. Ary izay no natonga ny mpanao filma naka inspiration tamin'izay tantara izay. Ny exorciste na ny filma exorciste dia tena nalaza ary nampatahotra lehilahy lehibe mihitsy tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'ny fanalana an'ilay devoly moa dia nisy an'izany hoe William Bowden, Walter Hallora, William Van Roo izay pretra na mopera nanala an'ilay devoly tao anatin'ny Ruby Manem. Intelo amin'ny telopolo tao anatin'ny 2 volana no nanalana an'izany devoly izany. Ary tamin'ny farany dia nikikika be ary nitabataba be Ruby Manem ary nyteny ary ireo pretra ireo fa nisy fofona ienanjareo hony izay fofona masiso dia masiso tao aorianan'izay fialan'ilay devoly izay. Ao anatin'izany koa misy tantara izay malaza be any Amerikana izay mitondra ny lohateny hoe Fils de Sam. David Berkowitz aka Fils de Sam. Natonga an'izay anaran'izay moa zany dia nalaza be io rangahy io fa tueur en série tany amin'ny 1976 tany. Namono olona 9 izy ary nandratra olona 7. Tamin'izany moa rehefa nanontaniany David Berkowitz hoe fa manino ianao namono an'ireo olona ireo, dia novaliany hoe ny alika koa izy ny naniraka satria possédé io alikako io. Dia izay moa zany natonga azy nigadra mandra-pahafaty satria namono olona 9 izy. Taty amin'ny taona 1990 nefa dia nibaboka ihany David Berkowitz fa ao anatina secte satanika izy ary ireny olona novonoany ireny dia ao anatina fombafomba tao anatin'ilay secte satanika. Ao anatin'izany koa ohatra tsy dia mahazatra hoe psikiatra no mijery ary mandinika ka an'olona anankiray izay lazaina fa possédé na misy devoly. Misy an'izany Dr Gallagher izany tany amin'ny taona 2008 tany no nandinika ny Julia izay olona voalaza fa possédé. Betsaka ny zavatra voadininy tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Nandinika izy fa misy zavatra manidina indraindray eo akaikin'ilay Julia, indraindray koa miteny fiteny tsy fantatra ilay Julia ary ny olona rehetra manodidina azy ary tsisy nalala hoe inona ny tena nahazo azy. I Dr Gallagher izay psikiatra dia niaiky fa tena tsy voazava ara-tsiantifika ny zavatra nitranga manodidina any Julia izay voalaza fa possédé. Métaphore izany diable izany hoe isika tao aloha tao, izany hoe modomody fotsiny izany e. Modomody hoe misy an'izany devoly izany hony dia afaka atao excuse hoe manao ratsy ny olona. Izay moa zany no fisainan'ny kristianina maro na koa jesuita izay tena manindrahindra izay firenkevitra izay. Ny amanokana zao nefa hitako dia misy olona izay mitendrery na koa milaza fa misy devoly ary ny ray aman-dreniko izay mpiandry izy mivady dia tamin'ny mbola kely miandry anjareo ody amin'ny alina ilay manala devoly ireny dia efa nahita olona izay mavita manainga ny latabatra io nefa vehivavy mahia kely
ary tena miteny amin'ny feoan'olona lehilahy izay tsy voahevitra ao mihitsy hoe vehivavy amin'ny mavitan'izany. Tsy fantatro kosa nefa ohatra hoe azo azavaina scientifiquement ve na ny psikiatra koa ve afaka manazava an'izany, tsy fantatro. Fa ny aty amintsika moa zany rehefa hoe misy ohatr'izay dia lazaina foana fa devoly, ary izay mihitsy ary no manahirana ny olona sasany amin'ny kristianina izay milaza an'izay foana. Ninninna zavatra ataon'ny olombelona dia lazaina fa devoly foana. Tsy fantatra nefa fa tena izany tokoa ve? Eny mety tsoa izany koa ve? Fa asakasaky ny tsirairay na ino na tsy ino an'izany entité anankiray izany. Tso tena anarako, tena rahanao teo Tafasiry.